Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Andeha atsika iankoko sy tsoka an'Andriamanitra, mandoaliha eo anoloan'ny Tompo nanao antsika, fa izy no Tompo Andriamanitsika. Nalaigny avy ao amin'ny Salamo fa 4:7. Faly magnano mbola tsara atsika jiaby. Atsika magnaraka manjoy mitandregny tsy tapaka ity onjapeo mamontsika ity. Onjapeo mamitambatra atsika jiaby sy natao hitoriagna ny vaovao mafaly ny Kristy. Iniany ty atsika ny Eglizy manolotra loha hevitra lehibe amintsika, misy antony ambony ny fijaliagna. Ankatoko ny fankalazagna ihany koa ny fafolo taogno ny nahatongavany Monseigneur Archevêque atsika, ny nanendregna azy teto amintsika, fa indrindra amin'ny maha évêque azy ny diocèse nantsiranagna mamitsika ity. Velom-pisaoragna n'Andriamanitra atsika ary mendrim-pideragna azy izany. Isaoranay anareo zay magnaraka tsy tapaka ary manasa anareo ampanajana ary ihany koa agnaraka hitandregny ny toroteny ndraiky fampianaragna hoentin'ny ray aman-drentsika izany amintsika amin'ny alalan'ny famoaboasagna arahan'ny toroteny ndraiky fampianaragna magnoloagna ireo vakiteny masina samihafa aroson'ny Eglizy amintsika iniany ity. Ka resitsika ary ampitiavagna izany, ampinoana ihany koa ary indrindrandrindra amin'ny fanantenana. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokin'ny Joba. Tamin'izany andro izany, ny teny Joba nanao hoe: andro fanompoana ny fiainan'olona eto an-tany, ary toy ny an'ny mpikarama ny androny, toy ny mpanompo maniry alokaloka, toy ny mpikarama miandry ny karamana. Moa tsy izany aho nanana izay anjara volana mampahory, sy nanana izay anjara volana mampijaly. Fa noho ny andro aho nanao hoe raha oviana aho no hifoha, raha oviana ny alina no tapitra. Dia mandry anjiran'andro foana eo aho, mandra-pahazavany andro. Mielina faingana toy ny famahantenona ny androko dia lany, tsy misy fanantenana intsony. Andriamanitra, tsarovy fa fofona kely ny foana ny aiko, ka tsy ahita fiadanana intsony ny masoko. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra.
Teny masina faharoa, taratasy voalohany masina Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, raha mitory ny evanjely aho dia tsy mba izany no voninahitro, fa adidy tsy maintsy efeko izany, ka mila loza aho raha tsy mitory ny evanjely. Raha safidy boky fotsiny no anaovako izany, dia hoe mendry baly aho, fa didy no anaovako azy, ka dia adidy napetraka iandraketako izany. Inona ary ny valisoa azoko? Izao ihany, mitory ny evanjely aho, ary mitory azy maimaimpona, fa tsy mampiasa ny fahefana ananako avy amin'ny evanjely. Eny, na dia olona afaka aza aho, ka tsy mpanompon'izaniza akory, dia nilatsaka ho mpanompon'olona rehetra kosa, mba azahoako olona maromaro kokoa. Tamin'ny malemy aho, dia ohatrany malemy, mba azahoako ny malemy. Eny, tonga toa azy rehetra tamin'ny olona rehetra aho, mba amonjeko azy rehetra. Ary noho ny evanjely no nanaovako izany rehetra izany, mba ananako anjara aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
ombatsika mianakavy aneny tompo, ho tanteraka tokoa any izany. Evanjely masina nosoratany Masinda Marka, voninahitra ny ho anao ny tompo. Tamin'ny zanandro zany, raha nivoaka avy tao amin'ny sinagogy Jesosy sy Jakoba ary Joany, dia nakany antranon'ny Simona sy Andre. Anirafozany Simona nandry teo amin'ny mandriagna fa nanavy, ka noresahin'izy ireo taminy niaraka tamin'izany. Dia nanatona azy i Jesosy nandray ny tanany sy nanarina azy, dia afaka nitazona ka nanompo azy izy. Izy koa fa riva efa maty masoandro igny, dia nentigny teo aminy ny marary rehetra sy azon'ny demony, ary ny tao an-tanàna rehetra nitangorony teo ambaravarana avokoa. Dia nagnasitrana olona maro ny aretigny maro samihafa izy, sady nandroaka demony maro, fa tsy navela ny teny ny demony satria nahafantatra azy. Izy koa fa kiakandro nifoha maraigna alina koa Jesosy, dia nivoaka nakany amin'ny tany mangingina ka nivavaka tany. Dia lasa nitady azy Simona sy ny namany, ka izy koa fa nahita izy, dia nivolagna taminy nagnano hoe, tadiavin'olona ao an-tanàna rehetra ianao. Fa izao no navaliny azy, andeha sika akany amin'ny tanàna nkaiky, mba hitoroko any koa, fa izany no nivoako. Dia lasa izy nitory tamin'ny sinagoga ny olona sy any Galile rehetra, sady nandroaka demony. Izany ary ny teny ny Tompo. Eo anary Kristi. Kristiana afa malala tamin'ny 2 février sika niaraka nandalina sy nandinika mikasika ny jiro masina izay nasongaditsika fa tsy iza io jiro masina io fa Jesosy, satria izy ny fahazavana ary sika vita batemy voatokana na religiozy na tsy, zany hoe isika eo vezy aby vita batemy dia fahazavana satria iraina tahaka ny Kristy, ka zary Kristy mpiarabelona amin'olona. Ary zany no nahatonga ny papa Masinday Jean Paul faharoa nisafidy an'io daty 2 février io ho taona ibanjinana manokana ny fiainana voatokana, ny vavahana ihany koa ho azy ireo. Raha isika zany no fahazavana amin'izao andro iainantsika izao, isika vita batemy eo ve no modely ho an'ny mpiarabelona amintsika, fa indrindra araky ny averimberina ao anatin'izao krizy maro lafo izao sika. Mila repera tokoa manko ny olona, satria very fanahy mbola velona, very identité ny maro no izao krizy izao, ka mahatonga sika manatanteraka an'izao synody fafito izao izay eo amin'ny fizanonana fahatelo araky ny fafantatra sika
ary ao anatin'izay ampandrehitra ny fosika tahaka ireo mpianatra tany Ampaosy ka iroso amin'ny fivahinana masina lehibe amin'izao taona ny fivavahana izao araky ny nangatan'ny Papa François ka hanatanteraka ny kongresy eucharistika nasional Cannes 2024 taona ny vavaka teo ty taona ty isika teo araky nanokafan'ny Papa azy tamin'ny alahadiny tenin'Andriamanitra teo nanasa antsika izy mba ho taona anaovana pèlerinage fivahinana masina anomanana ny taona jubilin'ny fanantenana amin'ny taona 2025 ka io jubilin'ny fanantenana io dia ny lohevitra dia ny hoe mpivahin'ny fanantenana ka izay indrindra ry kristianina havana iansonansika mba io manatsara amin'izao fivahinana masina ataosika amin'ny kongresy eucharistika izao raha fitinina zany rehetra zany ho antsika manokana zany dia taom-pahasoavana lehibe ity taona 2024 ity ka mahay zaritsika manararoatra ny fihavanana tokoa no anasitrana an'izao tontolo izao piraitapo isika ziaby Matteo 7:9 io no teny fanevan'ny kongresy eucharistika ao amin'ny eucharistie tokoa monko ny loharano sy fototry ny fihavanana ary Jesosy ny fihavanantsika ary zay no mahatonga antsika mamerimberina fihavanana sady kristianina no malagasy mitaky safidy matotra vokatry ny fivampenitra mahery vaika no zany rehetra zany satria ametraka ny Jesosy eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no andrafetasika ny fiainantsika mba ametraka kolosaina sy kolompanay miay mandrakariva ny fikolokoloana ny fifandraisana culture de soin hoy ny Papa ka mitondra antsika amin'ny tena fihavanana ilay fihavanana sady kristianina no malagasy iova noho ny fibebahana ny fifandraisantsika satria voakolokolo ny fifandraisana amin'ny zavaboary ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka izay ao amin'ny eucharistie tokoa no tanteraka izany rehetra izany ao no faratampony amin'ny fifandraisana na amin'ny zavaboary na amintsika samitsika na amin'Andriamanitra satria amin'ny zavaboary eo no entsika ny vokatry ny fiainantsika vokatry ny asatanantsika amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona satria olo raika isika amin'io fankalazana ny eucharistia mampiombona antsika ka mahatonga antsika ho fianakaviana iray ao amin'Andriamanitra ary izay rahateo no santarisika amin'ny alalan'ny eucharistia dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra fianakavian'Andriamanitra isika ka izay indrindra no mahatonga ny kongresy eucharistika zava-dehibe ho antsika satria io fihavanana zay matimatesasika io no ankalazaitsika amin'izao kongresy izao ka ho tanteraka tokoa ny lohevitra hoe fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao satria araky ny voalaza teo mihavana amin'ny zavaboary sika mihavana amintsika samitsika mihavana amin'Andriamanitra manomboka ao amin'ny fianakaviana eglizy kely zany resaka ataosika izany ary izay no mahatonga fanentanana bebe kokoa amin'ny todisika amin'ny fianakaviana ao no sy mainsy loharano ary ao ihany koa ny sy mainsy hiavarany ka oka anatanteraka zay ezaka rehetra ataosika zay eo anivon'ny fianakaviana satria ny fianakaviana no loharano sy fototra ny mahaolona ka indrisa nefa fantatra asika ny zava-misy ankehitriny ny fianakaviana no mitondra faisana vokatry n'izao krizy izao ka io kongresy eucharistika io dia hoentsika anasitrana ihany koa ny fianakaviana satria ny eucharistia ilay vavaka faratampony dia ivavahantsika ho an'ny fianakaviana ka izay ihany koa no mahatonga ny mianso nyty taona 2024 ity taona ny vavaka mpivavaka ho an'ny fianakaviana isika ry kristianina havana aokary ahay anararoatra ity taona 2024 ity isika anao vavaka totoafo ho an'ny fianakaviana ametraka tsara ary ivelona tsara ny andro sabosy izay natokasika hatramin'izay ivavana ho an'ny fianakaviana ho foazo ary ny fahazo tosika amin'io andro sabosy io ivavahasika ho an'ny fianakaviana raha satria raha sitrana ny fianakaviana sitrana ny fiarahamonina antsika sitrana ny firenentsika sitrana ny eglizy ikatrokarisika
amin'ny fanomanana ny kongresa eukaristika zay irisika ho fanehoana ny izay rehetra voalazantsika izay. Aoka ho taona fifikirasika amin'Andriamanitra ity taona 2024 ity, vokatry ny fanehoam-pitiavana manokana ny eukaristia ka ny fihavanana eukaristika anasitrana an'izao tontolo izao zay tena maratra tokoa. Azo lazaina ary fa io fanasitranana io no ivony tenin'Andriamanitra amin'izao lahady fahadimy mandavataona izao, andalina ny finoana aritsika mba hitoerantsika ao amin'i Jesosy ka ho tanteraka ny fiainantsika an'izay maha fianakaviana ray asika izany. Izany fifikirasika amin'i Jesosy izany dia misy fotoana mamparary sy mampizaly nefa araka ny fotoam-pampianarana androany dia oka ho sapasika fa io fizaliana io no mitondra famonjena. Ka izay indrindra ry kristianina hafa, inona ny anjara toeran'ny fizaliana amin'ny maha kristianina sika? Izany hoe manao ahoana ny fifikirasika amin'i Jesosy Kristy mizaly sy maty teo amin'ny hazo fizaliana, nofidina ho faneva entsika manentana ny tao-pikatroana araka ny tenin'ny Papa maverimberiny matetika ny hoe nahorendrika isika satria manaraka ny fomban'izao tontolo izao zay efa loha izao korotana virusy izao no mampibaribary azy na ho tafita satria mifampitsimbana sy mifanasoa mikasaka ny soembonana tandremana efa so efa tara mifampitsimbana sy mifanasoa ary mikasaka ny soembonana tsika araka ny fizanonana fahatelo amin'izao sinoda fahafito rahantsika manatanteraka izao ary mifanaraka tsara ho isika amin'ny lohahevitra ny kongresa izay dia ny fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao. Tanteraka izany raha mametraka ny Jesosy fihavanana eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika isika. Izany hoe mitoetra ao amin'i Jesosy isika ka raha ao amin'i Jesosy isika iova ny fiainantsika ka hamokatra isika. Ary io ny voalazany masindazoany amin'ny toko 5:10 izao ny fotoboaloboka ary anareo ny sampany izay mitoetra ao amiko sy hitoerako ny mamoabe satria raha sy izao dia sy mahefa na inona ianareo. Ary zay no ambarany eukaristia loharano anivozasika an'izay famokarana ny fiainantsika izany. Isika zany no sampana na dia misy aza ny fizaliana na dia eo aza zao krizy maro lafo izao dia satria dia siokivo isika satria ireny no manadio asika araka ny voalazany Jesosy rantsanana isika rehefa mitoetra ao aminy mba hamokatra bebe koa. Ka izay indrindra no ampianariny tenin'Andriamanitra amin'izao lahady 5 mandavataona izao ry kristianina hafa. Ny vakiteny voalohany mbokony Joba dia mampasay isika nanjoany ity olon'Andriamanitra ity izay fantatsika fa tena nifikitra sy nitoetra tao amin'Andriamanitra izy ary namokatra be ny fiainana avy anefa ny fisapana isan-karazany. Ny demony ny tonga nakafanahy azy sy nampijaly azy ary derava ny zavatra ny vokariny rehetra ary dia izany koa no mitranga amin'ny fiainantsika voan'ny krizy voan'ny fakapanahy mafy izao tamin'izany fa nasapa kosa nefa izy fa eo Andriamanitra ary sy Andriamanitra lavitra fa Andriamanitra miara-dalana any ka sy nivery fanantenana izy. Ary zay no mahatonga ny Papa mametraka ny taona jobily 2025 ho lohahevitra ny hoe mpivahiny ny fanantenantsika satria mivahiny amin'ity tany ity sika fa sy tany mahakivy anefa na dia eo ireo fisapana maro samihafa fa mivahiny feny fanantenantsika satria tany fandalovany ity ka mitondra sika amin'ny tena fiainana dia ny fiainana ao amin'i Jesosy. Ary zay no sataritsika amin'ny eukaristia ary zay ndikany ilay procession ataosika rehefa manao ny kongresa eukaristika isika. Ka izay indrindra ry kristianina havana fiadanana no atolon'Andriamanitra amintsika ka izay fiadanana izay no antenaintsika na dia eo aza ny krizy maro lafy. Ary zay natonga ny Joba sy okivy sy very fanantenana tamin'ny fiainany ka noho izany ry kristianina
kristianina havana fampianarana lalina dia lalina ho ansika ny tantarany Joby eo apetrehana an'izao krizy maro lafo izao izay azo lazaina raha mandinika ny zava-misy eo amin'ny manodidina seran'izao tontolo izao fa tena ny atim-pinoantsika ny atim-panantenantsika misy no voahozongozona ankehitriny kanefa araka lazaisika teo fampianarana velona ao asika Joby ka io izy natorin'ny Joby amintsika ny fanafody dia tsy inona fa ny fifikirana amin'ny finoana na ino kidona na ino kiasy. Misy tokoa ny fotoana tena manahirana ry kristianina havana, misy tokoa ny fisapahana kanefa Andriamanitra eo amintsika mandrakariva izy miara-dalana amintsika izy soa no manolotra ny ainy ka nandray ny rofosika rehetra ny fizalisika rehetra ny ekeny ny ofantsina tamin'ny azo fizaliana ary zany no ankalazaisika amin'ny Eukaristia ary amin'ny kongresa Eukaristika ho alaliantsika sy ho bandinitsika bebe kokoa ka raha miombona aminy ary sika ka mitoetra ao amin'i Jesosy na dia eo aza ny fandratsanana maro isan-karazany ka marary ireny fisapahana reny fizaliana reny dia hositran'Andriamanitra isika sy ho karakarainy ary izay no ambaran'ny kongresa Eukaristika. Izany ny fampianarana ao amin'ny evanjely ho an'izay mandray azy mety teraka zavatra hafa araka ny enitsika ao amin'ny evanjely androany koa ho an'izay sy mandray azy na dia eo azany tebiteby dia mandray fahasoavana mandrakariva ny olon'Andriamanitra sy ny olomarina satria matoky ny fiarovan'Andriamanitra mandrakariva izy tahaka n'izao. Tsy maintsy misy ny fisapahana, tsy maintsy misy ny sedra eo amin'ny fiainantsika fa miaino antsika Andriamanitra tahaka ny inony an'i Joby ny talao mafy ao amin'ny vakiteny voalohany. Tahaka izany koa ireo izay mitondra ny marary tamin'i Jesosy, hitan'i Jesosy ny finoan'izy ireo ka nisotran'izy ireo ka hokary irehidrehitra ny finoantsika amin'izao kongresa Eukaristika izao ka hosotran'i Jesosy koa isika ny finoana ny mahavovonzy. Izany ihany koa no kendresika amin'izao taona ny vavaka izao fa indrindra amin'ny kongresa Eukaristika araka ny voalaza teo niaraka nitondra n'ireo marary teo amin'i Jesosy ny olona ary izay nooka ho sapasika ihany koa amin'ny kongresa Eukaristika hiara hitondra n'izao aretina mikika isika izao sika ary i Jesosy nanatona nandray an-tanana ary dia manatona antsika izy amin'ny Eukaristia resika eo an-tanantsika izy ka ino no manasitrana antsika tahaka ny nanasitanany ny rafozam-bavin'ny Piera izay sisalama ary fantatra ny Jesosy izay aretina manjoa azy sy nanao teny maro Jesosy fa nandray ny tanany ka nampisangana azy ka ny dikany hoe mampisangana ao amin'ny testamenta vaovao dia Jesosy misangana velona ary dia izay ihany koa no antenaintsika rehefa avy mandray ny kominiontsika ampisangan'ny Jesosy ary izay ny dikany tenin'ny pretra rehefa mamarana ny Eukaristia hitantana ny diantsika ny Kristy izany hoe manambara fa miara-dalana amintsika i Jesosy ka na dia eo aza ny sedra sy ny fisapahana maro isan-karazany dia sy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa Andriamanitra mihaino mandrakariva ny fitarainantsika ny fitalaontsika ary miara-dalana amintsika izy ka aokary kristianina havana ahay anararoatra an'izao fotoana ny kongresa Eukaristika izao sika mba hiombona bebe koa amin'ny Kristy ka izy anasitrana sika sara ihany koa ny manipoka ry kristianina havana fa na dia maro aza ny fanasitrana sy fahagagana nataon'i Jesosy dia sy nosarainy tamin'ny fitoriana sy ny fampianarana izay nataon'ny fototra lehibe ary indrindra sy nisaraka tamin'izany rehetra zany ny anjara toerana lehibe nomen'ny fivavahana asongadina amintsika androany ny fandaharam-potoanan'i Jesosy en plan du temps entsika tamin'ny vakiteny teo ny fandaharam-potoanan'i Jesosy mba hianarasika ametraka sara koa ny anjara toeran'ny emploi du temps ary indrindra ny anjara toeran'ny fivavahana fa indrindra amin'izao taona ny fivavahana izao ka okary ahay anararoatra isika mba anana emploi du temps matotra ary ametraka ny fivavahana ho faratampony ary indrindra ny Eukaristia ary nilazaisika teo ho an'ny fianakaviana na dia isan'andro azo andro ny fianakaviana andro ny fianakaviana manokana ny sabotsy
sabosy ka ametraka ny sabosy ho programa amin'ny fianakaviana. Ny taratasin'ny masindahy-Paoly amin'ny vakiteny faharoa izay ahitasika ny masindahy-Paoly tsy mitsahatra mitorony evanjely na dia maro azan'ny fanenjena na dia maro azan'ny fanelikilina dia sy nitsahatra izy nanambara amin'ny manodidina azy ao anatin'ny fahatsorana sy ampitiavana ny evanjely tompo. Izany nasahin'ny laza fa loza ho ahy raha sy mitorony evanjely aho. Aoka koa aritsika aka any masindahy-Paoly ho modely fandrindra amin'izao andro hitadiavan'ny olona maro repère zao araka lazaisika maro ny very fanaim-bola velona ka sika manana ny fanan'Andriamanitra roka ho tahaka ny Piera sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona anambara ny evanjely. Raha fitinina ary zany ny fotom-pampianarana atolotry ny eglizy amin'izao lahady fadimy mandavataona zao dia ny fahaizasika mampitrotra mandrakariva ny fiainana sy ny finoana. Ilaina izany amin'izao andro sarotra izao fandrindra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely manana ohatra velona sy modely sika dia ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy fandrindra Victoire Rasomanarivo sy Lucien Boudvasoa aoka sy sahatra ibanjina sy akataka ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo sika izay iresika ho tonga olo-masina modely ho antsika izy ireo. Marina fa samy manana ny lahatra natolotr'Andriamanitra azy sika tsirairay avy fa raha niresaka ny fandaminana fotoana dia tena ohatra velona ho tahafina i Lucien Boudvasoa sy Victoire Rasomanarivo. Araka ny fantatsika dia vao mifo maraina izy ireo dia nivavaka no ataony mandeha andeglizy mamonjy lamesa mamonjy ny Eukaristia mivavaka. Izy ireo no mandamina alohan'ny fahatongavan'ny pretra ny ao andeglizy aorinan'ny Eukaristia dia mitsaoka ny sakramenta masina voamody eny an-dalana. Izy ireo dia manao chapelet rehefa tonga ampiasana dia voalamina tsarana ny fandresan'ireo mpianatra sy fampitana ny lesona ho an'ny Lucien Boudvasoa. Torak'izany ihany koa ho an'ny Victoire amin'ireo mpianatra katesisy sy ireo mahatra karakarainy ary ny andraikitra hafa. Araka ny tantara mari-potitra dia mbola mifoaza izy ireo amin'ny alina mivavaka. Ny ainan'izy ireo tokoa ny vavaka fiombonana tanteraka amin'Andriamanitra ny fiainany manontolo. Tsy makaiza amin'izany koa ny fiainan'ny frera Rafrina satria na dia izy irery azy ny religiozy dia nanohy mivavaka mahavoatokana azy izy tena modely ho antsika izy ireo. Aokary andray izao afatra izao sika mba handaminantsika ihany koa ny fiainantsika araka ny voalaza teo ambony fa zava-dehibe ny fahaizasika mandahatra ny fotoana ny emploi du temps-sika. Marina mety manempotra sika ny tapatapan'izao tontolo izao mahasarika sika ny zavatra atolotra n'izao tontolo izao mety mikorontana ny saisika mieritreritra ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Eo ihany koa ny fiahina zavatra maro isan-karazany ka mila sy andreny afatr'Andriamanitra isony isika sy afaka manatona azy isika raha sy manana an'izay fandaharam-potoana izay kaokary sy ho resin'ny sedra maro eo amin'ny fiainantsika fa hitoetra ao amin'ny Kristy. Aokary izao fotoana izao fa indrindra izao ady sarotra izao ampitodika sika bebe koa amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika atoky an'Andriamanitra sika fa sy lavitra sika izy. Ny anasitrana sika no nahatongavan'i Jesoa tahaka ny nanasitranany rafozam-bavan'ny Piera. Isika rehetra dia hositraniny raha manatona azy ampanatretena ary izay no atao sika amin'izao kongresy eukaristika izao. Ry Jesoa sy nanampy maso tamin'ny fahorian'izao tontolo izao ianao fa namonjy ireo nijaly sy marary entrao izy ireo ary engane zahay anana herim-po sy ho be fitiavana ka hikasaka mandrakariva izay asoany avy hikarakara ny zo-pahoriana anohizanay ny fitiavanao sy homananay sahady amin'ny fankalazana ny androny marary izay amin'ny 11 février fetiny Notre-Dame de Lourdes. Engane zahay ahay afoy fotoana ka iombavaka amin'ireo marary rehetra narabatana naratsaina nara-panahy fa indrindra ireo marary nyty valana retina ity sy adinonay koa ireo mpisabo sy mpikarakara ary ny mpiasa rehetra misehetry ny fahasalamana. Nisodraninao any tantana anay ary tantana ireo marary mba hitoetra ao aminao tokoa izahay ary toeranao ka hamokatra be ka homendrika ny anaranao. Masiny Maria renin'Andriamanitra, masinday Josefa ray-piaron'ny eglizy eran-tany mivavao anay ho an'ny fianakavianay mba ho fianakaviana eglizy kely koa misy anao Andriamanitra ny fianakavianay rehetrarehetra. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramaksson eto amin'ny radio Fania.